filoham-pirenena zay lazany ny sasany fa hoe filoham-pirenena ny vahoaka mahantra, tsy ataoko mahantra ntsony ny vahoaka fa kalminareo miasa am'zany. Ny sasany a faly rehefa misy zavatra mahavoa ny vahoaka malagasy de mitehaka azy zareo hoe io fa vo za malahelo sy mitomany hoe raha misy zavatra mahazo ny vahoaka malagasy. Fa rehefa nataony safidy tamin'ireo de jerenareo tsara inonareo tsara ty hoe izy am'ireo filoham-pirenena reo a no manana ny aitarika na mitarika na ny leadership aty Afrika. Nataony fifidianana mifidy daholo ny maneran-tany na de nisy azy ny sopatra de ny filoham-pirenena malagasy no voafidy fa mahay mitarika ary manana ny leadership aty Afrika tompon'azy. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka antsika an'ity vaovao malagasy araka hitantsika vidéo fa nokefitsy nataon'ny filoham-pirenena Andra Rajoelina teo no mafisy ny teny fa na dia nisy ny sopatra aza izy dia lany foana tamin'ny fifidianana ny filoha leadership ny afrikana izay. Iza marina moa mipetraka ny fanontaniana fa hoe iza marina moa no tena hisopatra aminao moa ve candidat mpifanenina aminao no hisopatra aminao ka hoe maneho hevitra anao fa hoe ny de nisy ny sopatra dia lany foana anao. So de ianao no misopatra hita zany ane ary malaha malala raha mahita ny fisoparanao ny filoha teo aloha Herajaona Ramampianina saiko candidat ny filoha ny raha ny mikasika ny afrikanina iny. Eo ihany koa amin'izao fotoana izao so de ny tantara misy eto an-tany sy firenentsika no tianao tenena hoe misy na dia misy misopatra aza lany foana ny candidat mpanjakana anareo izay harilara raha manantso izay. Ary nanamafy izy tao anatin'ny vidéo fa nokefitsy nataony tamin'ny satria androany manko ny tao mpamboly hazo 2024 izay ny teny izy ary nanamafy nanao hoe ireo fanaratsiana atao amintsika dia toy ny zezika afafy amin'ny hamokarana isika kapaina vao maika maminiry hitsaina vao maika mamoa hoy ny filoham-pirenena Andra Rajoelina androany tandekaleka. Ireo fanaratsiana atao dia toy ny zezika mafy hamokarana ka tsy maintsy mampandrosa ny Madagasikara isika na iza hanenjika hoy hatrany manko izy. Hanomboka amin'ny herinandro ny fanamboarana ny milina mpihary herinaratra ao Andekaleka izay mandeha hydroélectrique hoy ny filoham-pirenena. Ny 30% manko amin'ny herinaratra eo no Antananarivo dia avy ny Andekaleka avokoa ka ezaka no atao. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny tao mpambolena hazo 2024 izay natomboka tany Andekaleka ny ala antoky ny rano sy ny angovo ny lohahevitra tamin'ity taona ity. Tao manko jerentsika zany fanokefitsy nataon'ny filoham-pirenena Andra Rajoelina izay na dia misy misopatra aza dia lany foana izy na dia ataontsika hoe amin'izao fotoana izao manko mahantra hoe na ny filoha leadership nefa mahantra dia hanomboka indray izy amin'izao fotoana izao hampandroso amin'izao amin'ity fotoana ity hampandroso na dia mahantra aza ny vahoaka malagasy zany hoe tsapary zareo fa mahantra ny vahoaka malagasy ary tsy mahalala zany ataontsika hoe fisoparana anao zany ane ny vahoaka malagasy ary ny candidatanao ve hisopatra an'izany koa ndao jerentsika zany fanokefitra nataony izay. Tsy vita androany io fa efa mizotra makany amin'ny fanovana mizotra makany amin'ny fampandrosoana. Milaza aminareo na ny any ivelany aza matsapa an'izany. Io moa sasany milaza ihany na dia tsy mahafantatra azy fa za dia milaza aminareo hoe rehefa mifantona an'ireo filoham-pirenena mahay mitarika indrindra ny African leadership tatia ny continent africaine zay anlandre izy io filoham-pirenena anankitelo ny voasafidy tamin'izany. Ny filoham-pirenena Seychelles zay tena mandroso ny Seychelles izy koa moa vitsy ray tao satria miakatra be ny PIB-any ary tsy misy tsony ny taux de chômage any dia anisany voafidy ho safidiny ny mpifidy rehetra maneran-tany. Ny filoham-pirenena Seychelles, ny filoham-pirenena ny République démocratique ny Congo zay efa président ny Union africaine sy ny filoham-pirenena zay lazany ny sasany fa hoe filoham-pirenena ny vahoaka mahantra, tsy ataoko mahantra ntsony ny vahoaka fa kalminareo miasa am'zany. Ny sasany faly rehefa misy zavatra mahavoa ny vahoaka malagasy de mitehaka azy zareo hoe io fa vo za malahelo sy mitomany hoe raha misy zavatra mahazo ny vahoaka malagasy. Fa rehefa nataony safidy tamin'ireo de jerenareo tsara inonareo tsara ty hoe izy am'ireo filoham-pirenena reo no manana ny aitarika na mitarika na ny leadership aty Afrika. Nataony fifidianana mifidy daholo ny maneran-tany
na de nisy aza ny sopatra de ny filoham-pirenena malagasy no voafidy fa mahay mitarika ary manana ny leadership aty Afrika topona ny safidy any Andekaleka dia manamafy fa tokony arovana ny ala satria aloharano manome angovo ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena. Koa eto dia miantso antsika tsirairay avy, na ianareo olon-tsotra, na ianareo mpiasam-panjakana, na ianareo ankizy, na ianareo mpianatra, na isika tompon'andraikitra rehetra, na ny antoko politika, tsy any amin'ny tsikera ny tokony ho atao fandao amboly azo ampisehoa ihany vahoaka hoe tia ny vahoaka ianareo, tia ny vahoaka isika, arovy ny ala ary mamble. Kevitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay araka ny tenenintsika teo tamin'ny tapany faharoa teo fa hoe tsy anaiky hatramin'ny farany ary ny tsy fahamarinana hoy Pasteur Tsarahome Edouard filoha lefitra ny RMDM maloto ny fifidianana koa valim-pifidianana manao ahoana no avoakany CENI izay tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana izay. Dao aro jeretsika ihany koa fa ny kevitra nataony izay ihany koa no afaka nizarazaretsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy azadinao trano miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsaritsary zavatra izay. Rahantsika mahita zany ny toetra raha misy eto amin'ny firenentsika nanomboka tamin'ny faraka amin'ny 10 ny volana Desambra teo nanomanana ny fifidianana teto amin'ity tanàna misy ny firenentsika ity manerana ny Madagasikara. Ny voalohany indrindra ny RMDM dia mitondra fisaorana ho an'ireo izay noentan'ny RMDM ka nandray anjara tamin'ny fifidianana natao teo. Tsy teto ihany fa nanerana ny Madagasikara dia isaorana isika rehetra izay nahavita ny adity nataontsika tamin'ny tanindrazantsika. Faharoa dia ny temenanay koa ny tsy fahatomombalana na ny fanikan-dalàna tamin'ny nandritra ny fifidianana iny. Dia tsy haiko hoe fanjakana inona ny tiana atao eto amin'ity firenena ity fa maro loatra ilay zavatra misy. Fanontaniana apetraka amin'ny CENI mazava fa iza no nanatitra an'ireo kara-pifidianana tany amin'ny arena Antananarivo amin'anarana. Ny fahafantarany olona ny kara-pifidianana dia any amin'ny CENI no alaina ary ny CENI no mamoaka anazy. Fa inona no nataon'ireo kara-pifidiananareo makany amin'ny arena? Fanontaniana faharoa ho an'ny CENI fa iza no namoaka ireo bulletin unique ka nahazon'ny olona an'ilay bulletin unique any ambadikany? Iza namokany? Any fahatelo sady fara ho an'ny CENI ihany hoe ianareo ny karakaran'ilay fifidianana fa ordonnance ny valide ny fitsaranareo le tompoko avy aiza tao. Satria ny teninareo fokotany no namoaka an'ilay ordonnance ka gady zay fa hoe olo-tsareo fokotany ndray zany no namoana ordonnance ka olo avy aiza zany le olona reo. Milatsiny le tompoko satria fanjakana ira firenena irantsika manana ny firenentsika tsika mitady fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra dia nefa ity zavatra ity zay ny zavatra misy dia raha ohatra ka zavatra ohatra zany sy osoka ohatra zany na falotona fikarakarana fifidianana tahaka zany ary no misy dia voka-pifidianana tahaky ny ahoana zany ny avoaka CENI amin'izay avoaka an'izao. Maloto ny fifidianana fa le vokatra madio tsy fahagagana ve zany? Mba tsy siny zavatra misy hitranga eto amin'ny firenena ry CENI tomponantoka ianareo. Satria ianareo no nanomana, ianareo no karakara, ianareo na any aminareo no zavatra hitranga eto amin'ity firenena ity raha ohatra ka tsy hainareo no mantanina an'io zavatra io. Fa tena misy olona teny fa Israely dia manambara fa sarotra ny anekenany tsy rarina, sarotra ny anekenany tsy fanikan-dalàna misy ka zay tiany atao eto amin'ity firenena ity azafady kosa tsy anakan'izany. Tsy anakan'izany. Tsy resaka fifidianana ihany hoe iza no mena tombony, iza no tsy mena tombony, tsy zay ihany. Fa be loatra
ny fandekanalana atao eto amin'ity firenena ity tsy oekena izany zany fa nitsaritsarana zany hoe démocratie na ny fahalalahany olona eto amin'ity firenena ity zay tsy arika zany ary sy koa maharodobe ny mpanohatra anay ho an'ny démocratie tsy arika zany tsy vidinana an-dalambe ihany no mahavonanay fa zay rehetra mety ho conséquence na mivokatra zany mahavonana ihany inona zany le tokony atao le hoan'le vahoaka fidy satria zay voalazanao zay hoe fengosoka fifidianana mety zany zay mety ho atao zay satria izay dia miankina am'le olona zay nofidiny le vahoaka raha ohatra ka le olona nofidiny le vahoaka na le kandida mihitsy no miteny am'le vahoaka ny fidy azy zahay miara-maty aminy